koa mibebay ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Asan'ny apôstôly toko 7:9-10. Mibeba ka miverena aminona ny fahotanareo. Inona moa ny fahotana? Dia ireo rehetrarehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ny heverintsika fa fahotana dia ny hoe ny fandikana ny baiboly ny tenin'Andriamanitra ihany, fa ny fandikana ny lalàna ny fahasalamana ihany koa dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria tsy tian'Andriamanitra harary, tsy tian'Andriamanitra ho farofy isika rehetra. Ka ny fomba tokana ahafahantsika mahatanteraka an'izany dia tsotra ny herin'i Kristy afaka manatanteraka ny fanovana ny fontsika sy manamboatra ny saintsika izay tsy andalova ny herin'ny Satana intsony. Ny herin'i Kristy dia manova antsika. Tokony ho fantatry ny vahoakan'Andriamanitra fa ny fanaranam-po sy ny fampanaranam-po ny filana no sakana lehibe eo amin'ny fivoaran'ny saina sy ny fahamasinan'ny fanahy. Manara-po amin'ny filan'ny nofo, filan'ny vatana dia sakana lehibe amin'ny fivoaran'ny saina sy ny fivoaran'ny ara-panahy. Aoka ry toetra ao an-tsaintsika olombelona izay mikatsaka fahadiovam-panahy fa ao amin'ny Kristy irery ihany no misy hery ahafahana mifehy ny filana rehetra. Ao amin'ny Kristy no misy hery mifehy ny filana rehetra. Misy fanambarana ity izay tena mety hanaitra antsika ary mety ngamba tsy ho tiantsika mihitsy. Ilay fanambarana dia tahaka an'izao: ratsy ho an'ny fahasalaman'ny vatana ny hena. Ratsy ho an'ny fahasalaman'ny vatana ny hena. Ekenao ve zany sa tsy ekenao? Mety ho sarotsarotra aminao ihany zany. Fa ambara, voapirofo ny mpahay siansa rehetra, ny mpitsabo fa ratsy ho an'ny fahasalaman'ny vatana ny hena. Ary tokony ianarantsika ny hiala amin'ny hena. Rehefa misy fety dia ohatran'ny tsy fety raha vao tsisy fihinanan-kena. Ay, sarotsarotra izy io ry namana. Kanefa dia ambara amintsika ny tari-dalana. Ireo izay manana fahafahana hampiatra ny fomba fisakafo izay tsy misy hena, io zany ilay atao hoe végétarien. Kanefa misafidy ny anaraka ny fironany koa ka mihinana sy misotro arak'izay tiany dia irona tsikelikely ho any amin'ny tsy firaharahiana ny toromarika izay nomen'Andriamanitra momba ny lafiny fahamarinana ankehitriny. Ary dia ho very amin'izy ireo ilay atao hoe fahaiza manavaka, ny capacité de discernement zany, very. Mety tsy mihinan-kena izy fa manararoatra indray any amin'ny zavatra hafa amin'izay filany sy mampety azy. Dia ny tompo anie mba hanome antsika fahazavantsaina isan'andro isan'andro ka hanekentsika ireo tari-dalana izay omen'Andriamanitra antsika. Tokony ataontsika ho an-tsaina mandrakariva fa amin'izao andro fizahan-toetra izao dia tsaraina eo anatrehan'ny tompo isika, tsy amin'ny fivavahana izay rahantsika ihany fa amin'ny fikarakarantsika ny vatantsika ihany koa. Tsy mahafoy ny fironan-dratsy izay manimba antsika ve isika? Tsy hahafoy ny sakafo izay mahamodika antsika ve isika? Mora ny miteny manambara ny finoana fa aoka ny asantsika kosa ho feno fandavantena ka anamarina fa isika dia mpakanto ireo fepetra rehetra izay napetrak'Andriamanitra amin'ny vahoaka izay novidian'Andriamanitra. Ahoana ary ilay hery dia ahafahantsika mifehy ny tenantsika dia tsy inona fa ny herin'i Jesosy, ny herin'i Kristy. Raiso ny hafatra ampiaro fa ahasoa antsika izany ary ahasoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany koa. Hivavaka isika. Tombon-tsara ny an-danitra misaotra anao izahay. Lehibe ny hafatra, mafy, mafonja, kanefa tianao mba ho salama izahay. Tianao mba hanana fiainana mendrika ny sitraponao izahay. Mamelany elokay tamin'ny lasa rehetra ary amin'izao sisa izao dia ampianaro izahay mba hahay mikolokolo ny vatanay ka ny sakafo hahasoa ny vatanay no ampidirinay ao amin'io vatanay io. Da io ny tsirairay avy aminay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.